lohateny aloha raha jerevantsika ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 2020 andalana fahafito dia milaza fa rehefa tsy lany eny anivon'ny parlementaire zany izay hitambaran'ny teminera-pirenena sy ny teminera-olona ny volavolan-dalàna amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny voie d'ordonnance zany ny gouvernement. Nefa ny zava-nisy aloha tsara ihany raha fitinina ny zava-nisy teo dia efa tamin'ny 2 décembre zany no napetraka teny anivon'ny teminera-olona ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana 2024 kanefa dia nandritra manadimy 20 andro zany izy andaniana azy dia tsy nataony zareo zany hatramin'ny zoma lasa teo zany tamin'ny 20 alina mbola tsy naterina teny anivon'ny ny teminera-pirenena zany izany fandaniana ny lalàna teti-bolo zany midika zany fa tsy afaka ny nanao ny asany zany ny teminera-pirenena satria mantsy rehefa tsy lany teminera-olona ohatra ny lalàna anankiray dia averina eny anivon'ny parlementaire indray na ny assemblée nationale zay natao hoe navety rehefa miverina aveny izy io dia zareo tompo teny farany amin'ny fandaniana n'ilay lalàna kanefa ny tsy nisy zay tamin'ny tindray toraka ity ny zavatra roa zany mitranga na mampiantso fivoriana tsy ara-potoana anatanterahany teminera-pirenena ny fandaniana na hatao par voie d'ordonnance ny fandaniana ny lalàna satria ny rahapirenena moa tsy afaka miandry dia sarotra ny mbola efanao andrasandraso ka rarany sitsiny zany raha mandray fanapahan-kevitra ny gouvernement mahakasika ny LFI 2020 manodidina ny 700 ny maire IRD dia hoe nanao fifidianana fraude massive tsy izany le izy raha ny tantara-pirenena sy ny zava-nisy no zohitsika amin'izao fotoana izao dia averika any fa valibon-tana ara-politika ny tsy fandaniana ny lalàna teti-bola 2024 zay ngena tonga amin'ny filoham-pirenena ny teny hoe ho foanana ny Sénat tamin'ny fotoan'androny ary atakalo amin'ny fanamboarana université manara-penitra hitsinjovana ny zaza-vahoaka malagasy tanora malagasy ary zany anko mbola natonga amin'ny filoham-pirenena nandray fanapahan-kevitra indray taty aoriana nanena nisan'ny sénateur valam-be-folo satria dia budgetivore na hoe fandaniam-bolam-panjakana miopapana nefa ny Sénat zany dia tsy tompo-kevitra maefa akory rehefa misy lalàna fidina fa ny teminera-pirenena ny tompo-teny farany araka ny 2020 ao amin'ny lalam-panorenana rehefa misy ny lalàna ifehezana ny tany sy ny firenena izao no miariary fa tsy lahara-pahamehana amin'ny atoko politika zany ASVM sy ny team mitambatra zany ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa fa na ny vola hoentina mampiodina zay efa natao politique de budget d'austérité ilay izy na hoe politika amin'ny fitsitsiana zay efa nahena ny volam-panjakana miasa dia mbola tsy mety amin'ny zareo ihany satria izy mbola zatra n'ilay finanam-be sy ny gaboraraka teo aloha